Salama tompoko, ny ota mahafaty sy ny ota tsy mahafaty. Izay aloha hevitra fohy dia hoe tana amintsika amin'ity anio ity. Tsaona voalohany toko fahatimy andininy fa enina ambin'ny folo tahaka an'izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy mahita an-dalàna manao ota tsy mahafaty dia afaka hifonao azy izy. Ny Andriamanitra no hanome azy fiainana ho an'izay manao ota tsy mahafaty. Misy ota mahafaty tsy malaza haiko fa tokony ka takany amin'izany izy. Misy ny ota tsy mahafaty, misy ny ota mahafaty. Raha jerevantsika ny ao amin'ny Baiboly miavaka tsara mihitsy ny ota mahafaty sy ny tsy mahafaty any amin'ny testamenta taloha, miavaka tsara mihitsy ny ota mahafaty sy ny tsy mahafaty aty amin'ny testamenta vaovao. Any amin'ny testamenta taloha ohatra hoe nisy olona tratrana mon'olona vetrany dia vonoina ho faty ihany koa izy. Ota mahafaty zany izay ilay nataony ary fahafatesana vetrany no vokatry ny fahotana izay nataony. Raha misy olona ihany koa ohatra tratra nitsangatsangana na nangala-baton'olona any amin'ny testamenta taloha ihany dia toram-bato avy hatrany izy roa. Avy hatrany zany dia fahafatesana vokatry ilay fahotana izay nataony. Ota mahafaty zany izay no iantsona azy. Raha misy olona kosa indray tratra nangalatra ohatra tsy vonoina ho faty avy hatrany kory izy fa efa misy azy sahaza ho an'ny mpangalatra izay mbarany ten'Andriamanitra ihany eo. Miavaka tsara ny any amin'ny testamenta taloha ny amin'ny hoe ota mahafaty sy ny ota tsy mahafaty. Raha makaty amin'ny testamenta vaovao tsika dia tahak'izay ihany koa. Amin'ny ankapobeny ny fahotana aty amin'ny testamenta vaovao dia andraisana famelan-keloka avokoa na antsoina hoe ota tsy mahafaty satria maninona izay indrindra no asa-pamonjena nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Ninona zany karazam-pahotana ataontsika ty amin'ny testamenta vaovao, na tsika nijangajanga, na tsika namon'olona, na tsika nangalatra dia ota tsy mahafaty avokoa izany fa afaka ny andray famelan-keloko tsika raha toka mibebaka ny amin'izany fahotana izay nataontsika izany. Na io ary nefa izany rehetrarehetra misy karazam-pahotana anankiroa izay tsy andraisantsika famelan-keloka mandrakizay na antsoina hoe ota mahafaty. Teboka voalohany Jaona toko 10 dia no 15 hatramin'ny 20 ny tsy finoana. Romana toko 4:10 dia no 17 dia manamafy an'izay ihany koa ny tsy finoana. Faharoa Marka toko 7:20 hatramin'ny 30 ny fitenenan ratsy ny fanahy masina. Ireo anankiroa ireo tadio tsara fa ireo dia fahotana mahafaty nanambarany ten'Andriamanitra azy satria ho an'izay tsy mino ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana mazava ho azy fa tsy handray famonjena na oviana, tsy mba handray famelan-keloka na oviana satria izy ara moa zany efa tsy mino ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy. Izay ho an'ny tsy finoana, ho an'ny fitenenan ratsy ny fanahy masina indray kosa dia ilana fitandremana be ho antsika miteniteny foana matetika ny aminy hoe misy mpanompon'Andriamanitra ampiasainy ny fanahy masina ohatra manao asa anankiray kanefa vavantsika mipetsipetsiny amin'ny olona tena ampiasainy ny devoly mihitsy izay dia ampy fahotana anankiray tsy mba handraisantsika famelan-keloka mandrakizay na ihany koa antsoiny ten'Andriamanitra ota mahafaty aty amin'ny testamenta vaovao ka ilana fitandremana tsara. Mino aho fa mazava amintsika tsara ngamany amin'izay hoe ota mahafaty sy ny tsy mahafaty. Ninona zany karazana fahotana vitantsika rehefa nibebahantsika izy aty amin'ny testamenta vaovao dia andraisantsika famelan-keloka avokoa ankoatriny hoe tsy finoana sy ny fitenenan ratsy ny fanahy masina. Samiary hotahin'Andriamanitra avokoa. Veloma tompoko.